tamin'ny taona 2021 nisy ny politika nasionaly boky izay tsy dia nanampy loatra nefa teo amin'izay fanatsarana ny sehatry ny vakiboky izay. Ny tanjona ho anay atao ministera zany dia mba hiverina indray izay fitiavan'ny olona mamaky boky izay, satria rehefa miverina ny fitiavan'ny olona mamaky boky dia mahazo vahana ny mpanoratra, mahazo vahana ny mpanondra, mahazo vahana ny éditeur, ny imprimeur, mahazo vahana ny mpivarotra boky na ny libraire, dia mazava ho azy mahazo vahana izay miaina indray zany ilay boky amin'ny ankapobeny sy izay. Ny olana zany ny resaka hoe fanotanan'ilay boky lafolafo. Ny fanotanan'ny boky singa indray farany mora, tsy haiko hoe faran'izay maivana indrindra zany 3,000 ariary zany. Dia rehefa hivarotra azy ianao nefany misy hoe ny fastate, ny taxe sy ny sisa, dia raha atao raha mety 3,000 ilay boky dia efa mamaritra fatiantoka ianao valeur morale anao tsy ao anatiny zany. Ny valeur morale n'ilay tantara mihitsy no lasa tena hoe mora loatra raha ohatra ka amidy 2,000 ohatra, nefa ny sandana anao ny masokarena tamin'ilay izy zany tsy mitotona amin'izay. Ny resaka hoe piratasy tsy resaka CD na film ihany misy piratasy amin'ny boky mihitsy ihany koa. Dia ny tantara ao anatiny sy zavatra rehetra manodidina azy dia ilay efa nosoratan'ilay mpanoratra teo aloha ihany fa saingy modiny vain-sary hafa fotsiny.